Nahita Fiakaran'ny ireo entana ilaina andavanandro na ny PPN eto Mahajanga. Fiakarana 200 hatramin'ny 2,000 ariary arakaraky ny entana. Ny entana ndraiky aloha tatoato hita niakatra mihitsy ta herinandro teo zay. Ny fahinona anazy aloha sady le frais le frais andreo avany zany. Dia iny zany zao ny hita hoe ino ny hoe mampiakatra le entana. Ny fahalafosan'ny sarandalana avy any Antananarivo sy ny olana izay misy eo amin'ny Pont Kamoro izay tsy maintsy anaovan'ireo fiara vaventy famindrana entana na transportement no anton'izany. Fiara latsaky ny 520 taonina ihany manko no afaka mandalo amin'izy ity. Tamin'ity semaine telo tapabolana zay niakatra be mihitsy ny entana jiaby. Araky ny henoko aloha tsy haiko na le hoe resaka tsy haiko tetezana any betsiboka sa tsy haiko fa dia resaka transportement. Siramamy, menaka, klin, saba niakatra be jiaby. Na samy entana avy any Antananarivo aza tsy misy fifandraisana amin'izany ny fiakaran'ny vidin'ireo legioma eto Mahajanga. Fangalana le legioma efa misy mpanao entana avy Antananarivo. Antananarivo zany ireo mipetraka dia camion mitondra azy makatikatra. Niakatra tena niakatra izy. Ny atin'ilay fiakarana amin'ilay andro mois de septembre ohatran'izao maina ny tany zany. Dia tsy dia tena hoe mivalapatra intsony le fanerin'ny legioma. Atao no hoe tonga dia hoe mividy lafo nefa mbola hivarotra mora. Dia tsy maintsy atao foana zany zany hoe tsy tena atao arakaraka an'le fiakarana avy foana zany no ampakarana kely azy aty. Ilay tiko ny client koa tonga dia tena ny ankamaroan'ny client-nay zany mbola mivarotra ihany koa. Teo aloha 2,9 ariary ny kilaon'ny siramamy ary 4,9 ariary izany ankehitriny. Fiakarana izay misy fiantraikany amin'ny tsenan'ireto tranombarotra ireto sy amin'ny tokantrano tsirairay.